paraxis gara zany ny androandro ka ny particularité an'izy ity zany dia niarahana tamin'ny tanàna Antananarivo zany fankalazana tamin'ity taona ity satria efa hitantsika fa ny tanàna Antananarivo zany dia efa engagé be izy amin'io ady amin'ny paraxis gara io ka ny lohahevitra tamin'ity taona ity zany dia ny hoe ampiakarina zany ireo hetra sy ny aba rehetra alaina amin'ny vokatra paraxis gara ary tsika eto Madagasikara dia mampiatra an'izy io zany tsika eto Madagasikara satria efa 500 telonjato zao dimampolo telonjato isan-jato ny taxe izay alaina amin'ny vokatra paraxis gara efa iainantsika eto amin'ny tany izay fanjakana amin'izao fotoana izao. Sarosarotra ve ny hidivanana izy amin'ny isan'ny mampidi-bola fanjakana amin'ny taxe raha ny tena hoe zany hoe isika mampidi-bola fanjakana zany kely dia kely raha ohatra ka jerena zany hoe 20% ny vola alohan'ireo zany no miditra ny fanjakana fa ny ady ataontsika dia ady natao iarovana ny taranaka faramandimby izay andimby-ntsika miaraka rehetra eto amin'ny vokadratsy ateraky ny paraxis gara zany rehefa maidina ty paraxis gara ty ianao dia sorona ny antsoina hoe intérêt commercial tsy azo vesanaka sy ny intérêt commercial amin'ny ady amin'ny paraxis gara lalàna hiatra amin'ny volana oktobra taona 2024 ka dia ampatsahivina atsika rehetra zany fa ny toerana ataontsika hoe toeram-piasana ifamezivezen'ny be sy ny maro izay toerana mihidy sy toerana voafefy dia tsy azo ifohana azy gara avokoa manomboka amin'io taona 2024 dia amin'io zany amin'ny fotoana io reny toerana reny dia tsy tokony ahitana centre etsony zany any anatiny ary tsy azo atao mihitsy manangana ny antsona hoe zone fumeur zany zone ho an'ny fumeur anatin'ireny toerana io. Efa manomboka zao podium dia misy lalàna avoaka hoe tsy azo atao ny mivarotra zava-mahadomelona mandritra ny fotoana io. Ya, efa lalàna efa misy an'io lalàna io efa misy arrêté izy io fa zao vao tena hitantsika tena miatra tokoa zany ny lalàna amin'izao fotoana satria efa tany-lalàna i Madagasikara. Ka anjaran'izany ONG zany ny association izay miady amin'izy io no manentana ireo ankizy any amin'ireo école reo efa misy ny hitantsika amin'izao fotoana zao exemple teo hoe danse 261 ny danse 261 arahana ny ONG izy io ONG zany izay mampianatra ireo ankizy ireo amin'ny vokadratsiny fitorohana an'io paraxis gara io. Azo ambara ve hoe tena mifono eofina laty amin'izao sa nahoana mila karazana reparation ny ofina laty efa tamin'ny taona 2024 efa miforona teto Madagasikara efa miforona izy taona 2024 dia efa niasa izy fa betsaka ny asa vita fa manamafy ny asa vita fotsiny zany no anjaika raikitray amin'izao fotoana izao sady mampiatra ilay fifanarahana lasitra resapirenena amin'ny ady amin'ny paraxis gara zany ny tena asan'ny ofina laty.